Ohatra amin'izay nitsangana tsy mbola niteny hoe centriste zay ary zay tsy centriste mandrakizay mihitsiny zany satria raha miresaka tsika dia nampianarina ny mpanara-baovanga dia hoe rehefa tsy pomby ianao dia tokony ho mpanohitra, rehefa tsy miaraka amin'ny Andry Rajoelina ianao dia tokony miaraka amin'ny Gara Valomanana. Dia ozy izay hoe okizay ity bipolarisation ny tontolo politika ity efa nahavita ary isaorana izy ireo nitondra ny hevitra sy ny fampandrosoana teto amin'ny firenena na ho an'ny TGV zany na ho an'ny TIM, fa izay kosa dia mahita fa mila hery vaovao, mila rivo-baovao, mila politika vaovao ary mila pratika vaovao eto amin'ny firenena. Ka raha miteny izay hoe troisième position dia hoe raha misy ny voaloha, raha misy ny faharoa ny TIM sy ny TGV dia alao mba hitambatra aty satria tsy voatery omba ny Marc Ravalomanana avokoa ny fanoherana, tsy voatery hiaraka amin'ny Andry Rajoelina avokoa, fa izay dia mahita dia mitovy ihany ireo olona ireo, mitovy ny pratika an'ireo ary ny amin'izao fotoana izao ary mihoatra lavitra. Anisan'ny divana ange tamin'ny 2024 Juppé Rolland izany atao hoe monopole zany ary antony anisan'ny hoe nanonganana ny filoha Ravalomanana noho hoe monopole sy ny fifangaroana teo amin'ny orinasa manokana sy ny firenena fitantanam-bola mpanjakana fa androany mametraka fanontaniana amintsika ary hoe zany monopole zany mba tsy ilazako hoe vomaika lasa fafiry zany monopole zany ary tamin'izany ny fanotofana tany 2024 fa apetrako ny fanontaniana androany tapitra ve ny fanotofana tany eto, ny fanomezana fahefana sy tombontsoa ho an'ireo vahiny karana sisino dia mitombo dia mazava ho azy raha miresaka ianao ny mouvement gasikara dia miteny izy hoe reo hery anankiroa zay mitantana amin'ny firenena reo mitovy ihany reo aminay, zay dia hery ivelandreo na hery fahatelo ivelandreo tsotra be fotsiny. Fatambadika izay gasikara fenosoa zany hoe nisy an'ireo hetsika maro samihafa atao hoe etolona, etso-bahoaka, révolution izay nirasana listy ianao akanan'hevitra ao satria hoe raha nisy tany amin'ny taona raika sy roa arivo mpandraharaha nanana toerana teto Madagasikara ny Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana zany isan'ny hoe mba nanana orinasa hoe fa fleuron l'industrie teto Madagasikara dia nisy nyreny zavatra nitranga tamin'ny 2001-2002 reny dia taty amin'ny 2009 dia tsy lavitra an'izany satria hoe isan'ny tarika ny fanonganana na tiana na tsy tiana dia hoe ny fikatona n'ilay orinasa n'Andriamatoa Andry Rajoelina orinasa tserasera dia izao zany le zavatra mipetraka ny fanontaniana hoe asa ianao hoe momba an'izany ianao sa hafa ny fomba fijerinao izy hoe ny hetsika nitranga teto Madagasikara aoriana 72 dia natao iarovana tombontsoa n'olon-tokana na olombitsy satria hoe voakitika satria mpandraharaha natanjaka anisan'ny natanjaka Marc Ravalomanana tamin'ny 2001-2002 nisy ny fitondrana ratsiraka teo taty amin'ny 2009 satria vokatra le fikatonana fanakatonana ny orinasan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina dia nisy le nihetsika tamin'ny 2009 zay nitatra izy hoe ity zany no mandeka zay izy hoe raha miresaka mouvement gasikara amin'izao fotoana izao dia zay mbola iverenako ihany le fanontaniana teo hoe gasikara fenosoa hoe so dia misy groupe d'intérêt hafa ndray zany any ambadika any hoe ndao ndray ametraka an'ity satria 2028 mety ho tapitra ny mandaha an'ity mety ho satria mbola devitra iverenantsika rehefa avy mety fikasana tsy fikasana nitatra amin'ny fitaom-piasan'ny filoha ankehitriny ka zay izy le fanontaniana mipetraka hoe natao ohatrany hoe iarovana atao ambadika na intérêt na olona tokana na olombitsy miara-manaiky tsika fa misy ny atao hoe groupe d'intérêt eto amin'ny firenena ary zay mahatonga anay hoe miresaka ny atao hoe nouvelle pratique politique satria lasa mifantoka makany amina intérêt ana olombitsy ny raharam-pirenena ho an'ny mouvement gasikara dia mazava ny anay fa ny akamaroan'ireo tanga fantatrareo fa mpanao gazety nanapa-kevitra anao politika fa ny akamaroan'ireo rehetra zay mandrafitra n'izany mouvement gasikara zany akoatra an'ireo be ny tanàna zay lany amin'ny anara mouvement gasikara amin'izao fotoana izao manodidina ny eo amin'ny 20 eo manerana ny nosy ny be ny tanàna ihany ngamba misy ny efa hoe be ny tanàna teo aloha fa ny mandrafitra mouvement gasikara androany dia saika tanora saika andeha atao hoe olom-pirenena tsy nisehatra tamin'ny politika fa resy lahatra hoe tsy mety intsony ity fiarovana tombontsoan'olombitsy fa ndao ho any amin'ny vahoaka, ndao hiverina ho an'ny vahoaka ny fahefana ho any manokana tsy manana an'izany izay, tsy manana olona arovana izay, tsy manana mpandraraha arovana izay fa ny ao ambadika anay dia hoe andao ny malagasy no arovana, andao ny marefo no arovana, andao tsika hanao feo an'ny vahoaka, andao tsika hitodika sy hipaka makany amin'ny vahoaka ny amin'ny rehetrarehetra zay hetsika ataontsika ary mety zay ngamba mahatonga anay tsy mahazo fahefana satria
tsy misy vola aparitaka sy vola zay everitsika hoe ampiasaina amina kilalao politika maloto zay tiana iovana eto amin'ny firenena nge ny pratika maloto e de pratika natao hoe valifaty politika zay maneho hevitra eto de na any ampitan-dranomasina na ianao any amponja de zany pratika zany foana ave niverenantsika zany no edivatsika fa miara-mahita angamba antsika fa ny olona sy ny mpitantana na ny mpitondra ny miova fa pratika tsy miova zany mihitsy normal raha ohatra zao Madagasikara zay ny lasa ohatrany hoe andraisan'ny olona ny Gasikara ohatrany hoe tia mafy ve zany an'ilay aloky Andrajoelina sy Marc Ravalomanana eo amin'ny tantara de ihany koa ilay Sara Mitranga ohatrany hoe naniditra politika nareo de hitondra fanovana fa ny tian'ny olona ho fantatra koa amin'izao fotoana zao hoe raha lasa député ary Gasikara atao amin'ny boriboritany fahatelo hoe naresy ny avy amin'ireo atoko lazaina hoe miady sy ohatrany hoe manao ampimamba amin'ny politika inona ilay endrika hoe tena fiovana tao anatin'ilay boriboritany tsy hoe tao anatin'ilay endrika fanaovana politika tao anatin'izay hoe nanananareo fahefana zay mazava ho azy aloha zany voka tanana amin'ilay hoe boriboritany mihitsy ny tena tanjonay moa zany de hoe raha tsy mahazo fahefana ianao tsy afaka anova de hatreto aloha zany fahefana voalohany moa zany zay azo de hoe fahefana mpanao lalàna zany tao amin'ny boriboritany fahatelo mazava ho azy fa izany no anisan'ny antony anankiray namparisika anay nitady ny fahefana mpanantanteraka teto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra satria rehefa nandinika izahay dia teny amin'ny antemira-pirenena na tonga ny ho resaka io de tsika manana député indépendant hatrany amin'ny 50 mahery miara-manaiky tsika ny 7 ngama saika lasa ny fitondrana avokoa nefa an'izay de nietreritra an'ireo hoe andao tsika tena hijoro amin'ny indépendant tsika satria afaka manova zavatra tsika raha ohatra ka manana an'izany 50 zany tamin'ny antemera rehefa nanomboka ny session voalohany de toe zay de natsapa hoe tsy miakana aminay ty politique ty fa fandresen-dahatra zay tsy mena tsiny ny député fandresen-dahatra izy ireo niaraka amin'ny fanjakana zay kosa de nijanona lasa vitsy anisa zany de napaka hoe tsy havita anova zavatra ho an'ny firenena isika raha ato amin'ny antenimera-pirenena satria vitsy anisa ny atao amin'ny antemera-pirenena maro anisa amin'ny matabaka bon miditra amin'ny plan B zany tsika te anofotsika ndao ary tsy resaka firenena indray fa ndao atombokontsika ho an'ny eto Antananarivo renivohitra zay ny eritreritra fa ny tranga zay nisy tao amin'ny boriboritany fahatelo no ny proposena tamin'ny boriboritany enina teto Antananarivo renivohitra niarana hitany zavatra misy akoatra ny alabato sy ny resaka ordonnance sy ny resaka miaramila nasiana ny fidy de zay nahita hoe mbola mety amin'ny malagasy aloha le vary raikony mbola mety amin'ny malagasy lay hoe tsy maintsy lany ty anay ty de raha pitso alaka misy nareo zarana tosika 5 sy 2 hetsy mbola mety amin'ny malagasy iny de ozy iza hoe proposition natolotrainareo satria tam'izay tao amin'ny boriboritany fahatelo manamboatra WC public ary dia tsy omeny ny délégué eo anivon'ny boriboritany fahatelo alalana amin'ny alalany sini zay satria hoe député tsy miaraka amin'ny fanjakana io député mpanohatra io izany pratique zany le tiana iovana zany na izany natrany amin'ny mampanao lalàna anay moa zany de efa miditra ho anatin'izany ady izany zay ny vokatra azo sapahitanana angambany de tsy misy afa-tsy natao hoe asa sosialy sy ny vokatry ny siady zay nataonay 2023 zay any député ihany ateo aloha tsy nahavita dossier ny foazonay ny dossier nahafitanay fotodrafitrasa toy ny rary vato maro zany eo anivony fokotany Besarety ny fokotany Katy fotsy ny fokotany Andravoangy ny lakan-drano ny totohatra vitanay zany taty amin'ny siady 2024 raha oka tsy adinitsika fa efa nahazo ihany koa zay vao nanomboka niditra teo volana juillet 2024 nanao dossier navita ny éclairage public tamina fokotany fito izahay navita ihany koa nampitaovana fokotany miisa enina ihany koa izay ny brao anivon'ny fokotany atsapahitana zany am'izao fotoana zao zay miditra indray amin'ny siady 2025 indray anatina APE moa zay fa mbola volanan'ilay projet vaovao zay aloha ny azo sapahitana na anivon'ny fiarahamonina zay hoentanay parlementaire nareo Gasikara Fenso de ny zavatra tsapa zany de zao hoe nareo misoratra fatrany amin'ny taona 2000 mahery to zany hoe décentralisation ny izoran'ity fireneny ity zany de misy ambaratonga eo amin'ny telo eo moa zany hoe ny commune ny région ny faritany province zay moa zany voazatra anaty constitution de rehefa mandeha zany izy le pratique le resahana ary zay ny zavatra hita de hoe io zao ny resaka etra tranotany zay isy any mba fidiram-bola anodirana ny commune de nareo nandany an'le lalàna eo rofiny any amin'ny fanjakana indray ny fakanan'ireny ataontsika hoe IFBB moa zany am'izao fotoana zao zany zao de fanontaniana mipiraka hoe fa ahoana ary tena manao any tonga de mahitsy mihitsy izy Gasikara Fenso hoe tena nanao an'ny asany ve nisy olombavombahoaka mandany zany faharoa
isan'ny everina satria mbola idirantsika koa lo hevitra mikasika ny tsy fandriam-pahalemana hoe lalàna lany teo anivon'ny parlement mikasika an'le hoe amafisina ny fanasaziana n'ireo mpanolana zaza tsy ampytaona indrindraindrindra dia misy an'le resaka famosirana moa zay niteraka resabe hatramina masovo vahiny dia tafiditra tao anatin'le izy lasa persona non grata mihitsy moa hatramin'ilay masovo an'ivondrona européenne tamin'ireny fotoana ireny dia zay mantsy ny olona hoe fahinana ihany ary ny zavatra mitrango tsy mba zaza satria raha mihaina ny feon'ny olona ny zavatra ihany any anivon'ny toerana maro samihafa na tsy eto andrenivohitra na fatra dia hoe tsy mihodina araka ny tokony izy raha gnary tena mahasolo tena ny vahoaka ve ny solombavam-bahoaka ary farany teo raha ny filohan'ny république zao ny idina any atuliara na conseil des ministres décentralisé fa talohan'izany izy tamin'ny ataontsika hoe tafatafa ny fanaova tamin'ny mpanao gazety fafantana tao amin'ny manjery pirenena zany dia hoe hitafa mivantana amin'ny vahoaka eny ny fe amin'ny vahoaka satria manana zo alalan'ny zava-misy marina ny vahoaka dia gaga ihany ny olona zany gasikara feny soma iny hoe fa tsy tavitan'ireo parlementaire zay solo tena vahoaka satria tsika efa safidy an'le hoe démocratie représentative hoe tsy mahasolo tena ny vahoaka mihitsy hoe tsy tonga any ve zany reo ataontsika hoe ny etaetam-bahoaka ny fitarainam-bahoaka sy ny sisa dia zay le fanontaniana famenan'ny tokora fahalimanana teo hoe navita ny asa tokony atao ve ny solombavam-bahoaka sarotra hoaniko moa zany ny tsara n'ireo solombavam-bahoaka amin'ny namana fa aloha ny zava-misy no ahafahantsika mitsara azy ireo faraka nambarako teo dia ny maro anisa moa ny tompon'ny teny farany ny vinatemiram-pirenena anankiteo le fanontaniana dia tonga dia valiko aloha hoe mavita ny asany ve tsy mahafaka misolo tena ny vahoaka ve ny député eo anivony antemira-pirenena za kosa aloha dia milaza aminareo fa aloha ny député tsirairay avy no tsarainy vahoaka amin'ny asa zay ataony fa raha ny zavatra misy ao fantatrareo tsara za vao nanomboka io session io dia anisan'ny teny hoe député namana andaotsika tena isolo ny vavan'ny vahoaka andaotsika tena hiavy amin'ny vahoaka fa tsy ho any amin'ny antoko politika na amin'ny patron politika atsika satria zany ny zavatra tsikatro zao matetika hoe zay atao anatin'ny vondrona zao dia zao ny linina directive zay atolotry ny lehibe anay ary ananina ry dia iny ny arahana any ka mahatonga n'ilay ataontsika hoe lasa adinon'le solombavam-bahoaka ny mitondra ny teny vahoaka fa lasa misolelaka midera ny mpitondra sy hoe ity ny anay ny linina politika anay dia adino le vahoaka ary zay ny tena manahirana eo anivon'ny antemira-pirenena niezaka mitondra an'izany fanovana zany zay androany ary miara mahita isika ny amin'ny ady zay ataon'ny gasikara fensao amin'ny lalan'le nainao manjery maro samihafa reny fa ozy hoe ao anatin'le rafitra be no vitsy aloha isika fa izay tsy kivy satria zay mieritreritra fa maingy amin'ny raha ihany io no lasa roa ary ny roa lasa telo ary ny telo lasa dimy fa roa anisan'ny fanontaniana zay napetraka reteo somary manitikitika kely ana moa zany ny amin'ny hoe ahoana marina moa zany ny tena nanekenareo an'iny FPB sy ny tariny iny tamin'iny fotoana iny moa zany dia tao anatina campagne mairie moa zany zay fanaizanatra zany dia sady ny vory teny amin'ny antemira-pirenena fa andao jerentsika ny arsiva fa zay anisan'ny tsipaka an'iny tsy lany zato isan-jato iny tao fa nisy ny tsipaka ary zay anisan'ny niady amin'izany fa androany tsy manam-bola le fitondram-panjakana dia zay mety ho karazana loharanom-bola rehetra dia alaina avokoa dia io miverinao amin'le resaka député resantsika hoe tena isolo vavan'ny vahoaka ve sa isolo vavana toko fa io mibaiko ny patron dia tsy maintsy lanina hoany io zay nge mifampiresaka hoe mahafantana misy solombavam-bahoaka tsy manaiky an'io ao fa sy anatina groupe ipomba fitondrana zany resatonga le izy gasikara fianso satria nampoma fitondrana araka zany lazanao zany hoe misy tsy manaiky an'io fa mety hotratra iny satria zay mantany fa maninony ianao manangatanana dia aka zay mo tsy efa manao ka manana fahefana anio fa nareo manao an'le motion de censure raha ohatra hatram'izao zao asa aloha rehefa misy miketriketrika ny fa hatram'izao ny motion de censure Roland dia misy règlement intérieur mamaritra an'izany tsy solombavam-bahoaka roa na telo ny afaka manao an'izany fa voafaritra mazava tsara zany farafaratsiny zany ny roa apatelo ny mpikambana eo anivon'ny antenimera-pirenena dia raha miresaka fanongana antsika farafaratsiny ny atsasa manila dia afaka manao an'izany rehetrarehetra zany fa fantatritsika izany maro anisy ao amin'izao fotoana izao androany tsika miteny io za miteny aminao misy député miketrika androany efa mandeha ny andalatsara zany resaka motion de censure zany ninina zavainy député za dia manome profo fefa miresaka an'izany zay ao andalatsara ao tena miresaka an'izany izay dia ny anay tsy nitombotsoan'olona ny arovanay fa ozy hoe rehefa tsy mahavita dia tokony ho soloana fa ny sentiment zay mandeha kalisy zao kalisy
ny anany ny satria na ny problème ako mpiaradia de tsotra fitondrana raha misy sénateur raha misy mpiaradia de efa mikika ity ivelan'ny vala zany resaka ndresahana hoe efa tsy takona fenina tsony tsy vitany amin'ny arenazy QG-n'izy ireo tsony resaka fa efa eny amin'ny aino manjery eny amin'ny atsika ihany de efa mahita Roland Stock fa misy ado an-trano ao sange tsy afeniny zany zareo samy zareo ke andao raisiko ohatra fotsiny areo amin'ny resaka lolona ary resantsika tatsika fanambarana zay nataony filohan'ny Temirandoha olona ny général misotro ronono Richard Ravalomanana de hitatsika ny valikavatra zay nataony mbola ny loha olona latina raha kotona zave sampomba fitondrana nge zany fa ny anay androany ny problème anay de tsy niadiny zareo fa ny vahoaka lasa victime androany satria ao anatin'izany ataontsika hoe olana anaty eo amin'ny samy eo amin'ny fitondrana zany de manjaka be ny tsy faripahalemana gasikara fenosoa satria lasa variana amin'ny zavatra hafa zany izy ohatra ndrenitranga tetsia de variana miaro ny trésimer zay tiako atongavany de manjaka be ny resaka tsy fandripahalemana ary tena miatra manay fa tsy resana zany zavatra mitrangeny amin'ny lalam-pirenena am'ireo hoe no ny faratsy ny lalana zay miteraka loza fa ny resaka tsy fandripahalemana hitako mihitsy ny ataontsika hoe faneho-kevitra ao zany tao rentrangana amin'ny sesy teny amin'ny faty 67 hectare maray mpianakavinanao anisany teny anao zany ary nanaovanao ny interpelenao ny mpitandro ny filaminana hoe tsy maintsy satria asany za aloha androany de tena mialatsiny be de be manko n'olo amresaka resaka raha-mpianakaviny reny règlement des comptes reny valifaty zay ny fond zany dossier zany fa tranga hitatsika fay anankiray iny fa be de be mifay rehetrarehetra fa androany ve mandro fahalemana Roland zay niteraka toky zay niteraka zalo gasikara tsy mandro fahalemana mananjanaka kely ary mbola latsaka ny 10 taona ny zanako tsy mandro fahalemana ny andrareo mety manana garde corps izy afaka miambina ny zanany fa za manahoana reo zanak'olona rehetrarehetra amboribory tany fahatelo reo na tiana na tsy tiana andraikitra sy anjara asa mpitandro ny filaminana no miaro ny vahoaka sy ny fananany sy ny androm-panjakana fa androany tompona andraikitra izy niza miresaka mpitandro ny filaminana miresaka folo an'lahy de tafitro amin'ny polisy pirenena gendarmerie pirenena andro nytafika malagasy adidinareo asana pourfoy aminay fa misy mpitandro ny filaminana eto Madagasikara amin'ny lalan'ny miaso ampy moyen tsy ampy olona tsy manana droana excuse-tsika ny vahoaka androany mety hiverinany aminareo zay nareo le mandany teti-bolam-panjakana ho resantsika mihitsy satria nany alefaira reo la tsy alefany Temiram-pirenena fa hoe marché fiara teo karena mitovy tamin'ny novambra ihany fa zay manokana dia mahita an'izany hoe raha nisy ny alefaira de azo atao tsara ny manao ny orientation budgétaire zany makany amin'izay filana fa tompona andraikitra aloha androany resaka tsy fandripahalemana ny fitondram-panjakana de averiko indray le fanontaniana atao amin'ny palais des sports tamin'ny 2018 misy fanjakana ave eto de mamaly mitondra fanjakana hoe misy eto raha misy ary de pourfoy anay fa misy mitondra fanjakana satria zao io misy déferment androany mikasika an'le raha 67 de mety zegny so endrika iseolona izy gasikara fenosoa nanao ny andraiky ny mpitandra filaminana mitady reo mpikatsaka fandikan-dalàna de hitondra lizy eo anivany fitsarana ary de efa niteny ny procureur tamaly fa zay mandalo eto aloha mikasika an'io raha tonga de betagna avy hatrany fa ny sary anankiray tsika teky izy rehefa misy ny résultat salam zany satria zay ny andrasan'ny vahoaka zany mba ho mandry fahalemana fa tsy ho mandry indrila anaty ny vahoaka fa ny sary anankiray zany ohatrany hoe mandetika anareo eo anivony androm-panjakana mpanao lalàna ihany mpanaramasony mpanatanteraka fa lay mpanatanteraka tena hoe manao zay tiany manao zay tsy hita hoe inona lay tena io le pratika politika resantsika hitanao satria hoe izahay de député lany tamin'ny anaran'ny vondrona ohatra zao manohana an'izao fitondrana zao de lasa matan'lay ataontsika hoe vondrona politika zay niaviana sy nalany fa androany zay ary zay ny tompony ho an'ny mouvement gasikara izahay tsy manana patron politika ny vahoaka ny patron anay rehefa tsy mety de tonga de mahitsy zay ary hitanareo zay miteny reny fa ny mahatonga an'ireo zay zavatra zay aloha satria mitenynareo fa tsisy manaraka io zao ohatra ny TVT avy amin'ny tsy maninona tena zany ny firaisakina miantso hoe mila makaty ny ministre anankitelo fa lay filohana androm-panjakana mihitsy no mijoro hoe tsy manana fahefana iantso zany ny TVT an'ny mpanohatra fa ny temerapirany anarany ateny merapirenena de ohatrany hoe lasa nareo saminareo indray no mifanipaka sy mifanentsy zay rafitra zay koa zay rafitra zay anisan'ny divatsika moa zany ary raha tsy tonga moa ianao tsy afaka manova an'le rafitra hoana manokana moa zany anatina atao hoe fandresen-dahatra tsikelikely amin'ny solomavao satria fantatritsika nge raha nisy nietsika tany Toliara de tsy député ihany no asiana manimba ny député fa momba an'le resaka firaisakina telo règlement intérieur iny misy ny atao hoe ordre du jour natokana ho an'ny mpanohitra anivina Temiram-pirenena ary efa tafiditra atao anatin'ny ordre du jour zay ny laninay zany ary izahay moa de anisan'ny
nangataka anisan'ny ziraraha mafana androany gany no nangatahana ary ny firaisakina moa zany no manana ny député maro anisa ka afaka manao an'izay fangatahana zay fa ny anay de nangalana tolo-kevitra fotsiny de anisan'ireo miproposé ny tenako mihitsy ny ary ny fampiresaka zany mivantana tamin'ny vice président sy tendrandriana soloneko Max Fontaine fa manina ny antsony za ministre de l'environnement zany Raharaha Basy Toliara androany tsika miantso ny ministre ny vola satria na ny antony io raharaha LFR sy problème vola au niveau natemira-pirenena sy eto Madagasikara io ary tsy maintsy ampanatsona ihany koa zany reo ministre zay voakasika amin'ny olana zay misy eto amin'ny firenena ohatra resaka îles et Pastres de atsona ihany koa zany ny ministre Raharaha-Mbahiny sy Raharaha Mafana ary manana droit indroa izy io anatin'ny session zay zao ny andehany voalohany de mbola isy andehafan'ny olona mahita an'lizy hoe iantso ministre ny finance nareo satria raha resaka LFR izy de mba andrasinareo hoe le siady tsy mety aminay le 60 millions ty zany fa mba averina amin'ny taloha farafaratsiny efa lany indray efa lany tamin'ny LFI aloha izy ke le Roland efa lany tamin'ny LFI tamin'ny novembre 2024 teo zany niverina hatramin'ny efa miverina iny fa tamin'ny 2024 no 66 ny resaka Basy Toliara no fa mandray mpiainitsika ma tsy afaka minitra vitsy Gasikara Fensomba tianao fantatra ny tena hevitra ho trandrahana ve satria ny ataontsika ny aksisika ataon'ny mpitondra fanjakana sy ny mpombazy zany sao de raha tsy trandrahana ny arena tsy hitondra fampandrosoana amin'ny tiany itidina ny atoerana ary tafiditra ao anatin'izany ny filohan'ny république ao anatin'le conseil des ministres akoatran'ireo fitokana sy lancement na hoe fanamboarana ny RN10 eo atao zany ina ny hevitry ny mouvement Gasikara Fensomba mikasika ny resaka Basy Toliara faharoa tonga de atambatra mikasika izy nisy fanehoako hevitra ao milaza hoe mandalova magaty me ho anay solombavam-bahoaka mikasika an'io na resaka hoe fanadidina raha tontolo iainana sy ny sisa de namaly anao aloha zany ny olom-boafidy sady parlementaire sary amin'ny rafitra anankiray hoe loolona de sénateur atsebotry manio satria fa nandeha zany hoe tsisy hidiran'ny Gasikara Fensomba zany fa ny amin'ny 3e arrondissement izy lany de any izy miresaka fa aferanay aty atsimo le raharaha ahoana no andraisanao ny reny loolo reny aloha de manala baraka parlementaire tena ho analoha zany raha za zany fanjakana rovan'iny loolo iny de menatra tena mifona fa le izy mila mampitombo fahalalana kely ary za mieritreritra hoe tsara ihany koa mba asiana fipetraka koa mba ny olona zay milatsaka sénateur so zany fa tena mifona député de Madagasikara ny resaka eto ary sénateur de Madagasikara voalohany aloha ary rehefa nanazava le izoko be mialatsiny omeko fanajana tanteraka izy amin'ny ray aman-dreny azy hoe ny règlement intérieur ny intermera-pirenena dia tsy afaka misabaka any ny règlement intérieur zay voalaza de ny hoe tsy afaka manao tatitra any zany hoe raha za tsy afaka manao tatitra any fa Raharaha Basy Toliara any faharoa de hoe ianao tsy afaka ohatra raisy koa izy ny siadin'ny Toliara tsy afaka hidiranao tena ambany be le argument mirefarefa amin'ny tany be lay argument ny resaty tsy resaka siadiny adevitra eto mba fantatry tsy ebo ve ny antsona hoe IDE zany investissement direct étranger izany manao contrat zany ny commune ve sa ny député sa ny fokotany ny fitondram-panjakana ny manao an'izany mitovy amin'io QMM mitovy amin'io Ambatovy io zany hoe raharaha-pirenena ny resaka Basy Toliara fa tsy raharahana député na raharahana sénateur avy any Toliara faharoa azavaiko mazava tsara anankiroa ny zavatra nangatahako ampifantaro amin'ny fomba ofisialy ho an'ny vahoaka rehetrarehetra ny boky nandraikitra na ny cahier des charges ny fifanarahana sy ireo rehetra mahakasika an'izy io avoka-pahabe maso na amin'ny ainao manjery zany na amin'ny gazeta tsy raha ohatra ka tsy misy zavatra fenonao de avoay faharoa avoay ihany koa mba ho hitanay solombavam-bahoaka raha tsy misy zavatra fenonao inona ny tena hifanarahanao maninona ary ny tsy avoaka hatramin'izao tsika miteny zao hoe nefa misisika ao anatin'le izy fa minino zany zavatra nangatahako lo verenako ny tantara tamin'ny fitondrana hery Rajaonary Mampianina izy io moa zany efa taloha hatrany amin'ny fin 2009 zany ny étude an'izy io fa fitondrana hery Rajaonary Mampianina izany tena nanohatra ny Basy Toliara reo orange reo tamin'izany fotoana zany ary nambara mihitsy ny mbola mihoatra ny Hitler ripahana daholo reo misy hoe fa ino ty foko Mikea resaka baobaba ny tantaraina teto daholo zany 2018 de fa maninona androany mbola reo orange reo indray no miteny hoe alao atao indray le izy misy zavatra tsy milamina ao
misy zavatra tsy mazava resaka lojika fotsiny aloha zany resako zany de rehefa mametraka zany fantany zany de hoy ny pomba fanjakany efa nisy fanavaozana ny contrat efa nisy mijerena ny resaka impact environnemental eny ary avoaily izy hitam-bahoaka ohatrinona marina ny vola ampidirina amin'izy hita mifandarana ny président laza fa apitratra any amina 180 millions de dollars eny fa isaky ninony zany izy avy mandray an'io mahazo ve ny commune ao atoerana mahazo ve ny faritany mahazo ve ny faritra sa tonga de direct ary amin'ny présidence zany voly zany ohatrany ahoana ny contrat mandritra ny 4% taona izy mitrandraka eo 4% ny anjaran'ny malagasy am'izay vokatra mivoaka ao 4% ny anjaran'ny orinasa voavalitsika ve tsy voavalitsika zany androany fa maninona tsy aferan'ny Grand Sud aie zany aferan'ny Madagasikara zany inona ny antony ny manohitra an'izany de milaza ny vahoaka ho ritra ao ny ranon'izy ireo ho simba ny tontolo iainan'izy ireo ho ripaka ny ala sy ny zavatra rehetrarehetra de zay ny angle ny fitondrana any amin'ny resaka fampandrosoana sy ny fananana asa sy ny sala am'izany tsy haiko aloha jereva hoe amin'ny QMM misy vahoaka ao a Fort Dauphin ve miasa ao amin'ny QMM misy vahoaka ao Moramanga na any aloatra mangory ve miasa ao Ambatovy androany apetra ao ambony latabatra tsy tokony maika nanaovana tervamanta satria ny antony misy resabolo rolo misy resabolo toky zany hoe gasikara fenso ve zany no hoe tsy mbola zao no hitrandrahana ny base toliary io raha tetika sarano be io fa alolo iandry azava mila mazava zay mihitsy ny alolo hipetraka ambony latabatra ny fifanarahana rehetrarehetra za zao androany tsy afaka tsy zavatra ny oentin'ny mpanohitra resaka atramina radioactivité zany adevitra momba an'izany fa min'izy zany tsy apetraka ambony latabatra androany lo posy ajanona mihitsy ny lo io de andao midiny eo ambony latabatra mbola miverina am'le resaka tany aloha any le hoe tena nanao ny asa ve ny solombaboaka satria zany izy hoe m'interpeller anareo ve zany mba mety amin'isaiky commission na hoe enquête parlementaire manodidina an'le izy satria tsy voandroany fa tratrany amin'ny milina tamin'ny 2012 nefa nahazo permis io mbola tuliara centre izy tamin'izany fotoana zany agoatra an'le hoe fa nadedina taloha exploration tany amin'ny 2012 nefa nahazo permis io de nisy nivarotra le izy de nivarotra de efa orinasa américaine ndray moa zany hoe mahazo an'le izy am'izao fotoana zao zay nge izy ry gasikara fenisoly enquête parlementaire aloha tonga de valiko raha io zany tsy kotenena faharoa le hoe mahita koa ny olona miady rery nisy olom-bavim-bahoaka sy teny zay hoe lehibe ny mpanohitra nevin'ny anteny miram-pena mikasika an'io raha io asa hoe no izy député voafidy totulaire hoe sa hoe samby mba te isongadiny sy mba te isongadiny manoloana n'ity affaire ty de tsisy firaisakina tsy le firaisakina le vondrona ry fa le hoe mitambatra ndreo atotsika hoe mametraka fantanina nisy kosa tam'le tsika farany niteraka korotana tany toliara teo kosa nisy député namana avy amin'ny firaisakina kosa nanotrana anazy tany nisy manamanareo ary to vice président ny conseiller nareo ary mbola tany koa ary nisy nanotrana kosa ka ny zaho tsy afaka mipetraka eo amin'ny toerany député rehetra fa ny any fantatro io ny politika safidy soany politika ary samitazona ny etika sy mapety anazy le izy zay indray raha resaka fampandrosoana zany tsy mba sakana an'izany ho anahy manokana fa rehefa resaka miteraka savorivory misy zavatra tsy mazava misy zavatra tsy filoa de zay tsy manaiky an'izany tsy misy zavatra atao tervamanta fa rehefa mazava eo ambony latabatra io inona moa ny anakanatsika an'izany zavatra zany fa tsika miara mahita lavina taloha de androany ekena ny zavatra zany teo anelanelan tao mila fatariny zay tsy tsika tsy ambakaina tsy anina ohatrohatry zany le enquête parlementaire vetiveka fotsiny aloha raha tsitraka ao za moa zany tamin'ny herintaona volana jolay efatra amby roapolo sy roa arivo vao député ny teo aloha zany tsy fantatro fa nalananay sy ny nakaty anankisivy eo ny député ary anisan'izany gasikara fenso efa nangataka an'izany ny enquête parlementaire momba an'io base toliary io fa ty ampafantarantsika fotsiny hoe izy io misy procédure nivina temira-pirenena zany hoe solom-bavim-bahoaka maromaro manao fangatana amina fondrona samihafa amina fondrona samihafa hoe misy ka misy fondrona samihafa misy avy amin'ny mapara ao misy upady ao misy péri ao de misy hoanay ao amina naline ao de misy firaisakina mameno zay anankisivy zay lo ohatra zay nanomboana zany fa efa nitomby izy ao dia mandeha le fangatana de mandalo any amin'ny filohan'ny temira-pirenena de vao mandalo any amin'ny secrétariat général ary misy budget manokana izy io androany zany aloha de ambara aminareo fa any amin'ny budget zany zao aloha tsy maharaikitra anazy satria tsy maintsy misy fanadidina lala zay ataon'ny solomavim-bahoaka tonga any ary tsy io ihany hatramina
raha colonel Patrick koa misy député ihany koa mangataka enquête parlementaire am'izao fotoana zao a ka zany rehetrarehetra zany a de hoe misy finiavana tianao an'izay fa zay le rasantsika misy rafitra ao misy pratika politika ao a indraindray a manery an'le solombavamboaka tsy avita hatramin'ny asany androany ny fandanina ao anatin'ny enquête parlementaire momba ny basy toliara fotsiny zao efa tonga hatrany amina 10 millions eo amina 10 millions d'ariary eo zany zao fandamina makany toliara fotsiny sa tsy manana an'izany vola zany tsy maintsy vola avy amin'ny antemira-pirenena no enquête parlementaire zay ny mety ho sakanao anatin'le izy anisy fain kely tsika miaraka an'ireto doko reto a dia miverina eo miaraka amin'ny piano ihany koa